Mampaniry ahitra ho amin'ny biby fiompy izy sy anana ahasoany olona ary mamoaka hanina ho avy amin'ny tany. Salamo 4:1-4:20. Niresaka mahakasika ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra isika, izay tsy hita pesipesena, tsy hay ho tantaraina, ampany kely fotsiny amin'ny tombontsoa izay nomen'Andriamanitra no azontsika resahana amin'ity zavaboary ity. Androany hiresaka mahakasika ny hazo isika, ny tombontsoa avy amin'ny hazo. Hoy ny tenin'Andriamanitra Salamo 4:1-4:20. Mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy izy sy anana ahasoany olona ary mamoaka hanina avy amin'ny tany. Mahakasika ny resaka hazo indray no jerentsika. Inona moa ny hazo? Ny hazo dia napetrak'Andriamanitra hazo mijoalajoala mba hanome endrika ny tontolo, endrika ny zavaboary. Ka fahadosoana ny manapaka hazo. Tsy tokony atao. Eny fa na dia anamboatra toeram-pitsaboana hopitaly aza dia anapaka hazo. Dia hoy ny taridalana, hoy ny hafatra hoe afindraho any amin'ny toeran-kafa tsy misy hazo ny hopitaly, fa aza tapahana ny hazo. Aza tapahana. Inona moa ny dikan'izany? Io hazo io no mamoaka ireo rivotra oksijena izay fohantsika isan'andro. Io hazo io no miaro ny nofon-tany. Io hazo io no misintona ny orana mba hilatsaka amin'ny tany. Dia tsy mahagaga raha karakaina sy ngazana satria tapaka ny hazo dia tsy misintona orana intsony. Aoka tsy ho tapahina, tsy misy antra ny hazo. Tsara koa ny mifidy toerana hafa hanorenana toeram-pitsaboana noho ny manapaka ny hazo maitso mandavan-taona. Tena vakiako mihitsy izany ny andalan-teny. Hoe raha hanorina toerana fitsaboana, hanorina sekoly isika, any amin'ny toeran-kafa anaovana azy fa aza tapahana ny hazo izay hazo namboarin'Andriamanitra. Misy lesona maro antsika ireo hazo ireo. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 2:20 manao hoe: ny marina amin'olona tahaka ny rofia ary sandratra tahaka ny sederan'ny Libanona izy. Ny hazo izay namboarin'Andriamanitra. Io hazo io dia rehefa na dia malemilemy aza ny tany ambolena azy dia ny fakany dia miletika lalina any ambany tany ary mamaka mafy any izy. Ka na mafy aza ny rivotra, tafiotra ny rivo-doza dia ny fakakazo iny no mihazona n'ilay hazo tsy hianjera. Tahaka izany ihany koa ny kristianina izay mamaka lalina ao amin'i Jesosy Kristy. Fantany izay nony ary resy lahatra tanteraka izy fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy tsy mpanota, io no ifaharan'ny fiainana sy ifaharan'ny finoana. Ny tena kristianina marina dia tahaka ny sederan'ny Libanona, ilay hazo mijoalajoala. Kristianina marina dia tahaka an'io hazo io ka izao manome rivotra madio ho an'ny manodidina azy, manome aina sary mahafinaritra ho an'ny zavaboary. Tena kristianina dia tahaka ny sederan'ny Libanona, dia tsy maniry eo amin'ny tany malemy fa mihorom-paka ao amin'Andriamanitra. Aoka tsy ho tapahana ny hazo, aza manapanapaka hazo. Indray misy ny teny baiko hoe mamboly hazo anankiray raha te mamboly hazo anankifolo raha te hanapaka hazo anankiray. Dia izao mamboly hazo anankifolo fa aza manapaka hazo na dia iray aza. Izay ilaintsika ireny toe-javatra ireny. Tiako ny ilaza amintsika ry namana fa mitondram-bavaka sy miray fo amintsika amin'ny asa ataontsika ny tenantsika, ny tenako, ireo mpitondram-bavaka rehetra, ary tadio fa ny hazo eo amin'ny sahan'ny Tompo dia isika izany, ary dia fiarovan'Andriamanitra manodidina antsika, ary arakaraky ny mahavelona ny tsipika, manasaraka ny vonikazon'Andriamanitra eo amin'ny songisongy sy ny tsilon'ireo zava-maniry ny Satana no hanomezam-boninahitra ny Tompo bebe kokoa. Raha toa ka mikojakoja ny hazo isika, manome voninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa anomenao taridalana, ampio mba tsy hanapaka ny hazo fa hamboly hazo, ka ireny no hatsapana ny fitiavanao sy ny fitiavananao. Tahio izay rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.